mivaky teny teo niverina imbetsaka io teny hoe sambatra io. Iza no milaza n'ilay fahasambarana eto? Amin'ny teny hafa io fahasambarana io dia notahina ny olona izay resahan Jesosy hoe tahina ny mahantram-panahy. Anisan'ny teny ahafahantsika milaza n'ilay fahasambarana. Ary ilay manambara azy eto dia ilay tsy mandainga. Fa ilay milaza ny marina dia tsy iza fa ilay mpampianatra na ilay rabitsika eo amin'ny andinin'ny faharoa, andinin'ny voalohany hoe nipetraka izy manao toy ny fanao ny rabo rehetra ny amin'ny sinagoga, nipetraka. Dia avy eo ny andinin'ny faharoa hoe nanomboka niteny izy ka nampianatra. Jesosy no milaza ny olona resahany eto, ireo mpanaradia azy marina, fa ireo no sambatra. Sambatra ny olona tahaka izany. Ary izao sambatra ianao raha namaky teo ianao ka mahalala ny zavatra resahan Jesosy eo, mahatsapa, miaina ny zavatra resahany eo, dia sambatra, tena sambatra tokoa ianao. Tena tahina tokoa ianao, manana ny fitahian'Andriamanitra tokoa ianao. Tena fitahiana tsy azo sandaina vola izany. Manaraka, izay ny voalohany izay hoe sambatra izay, ary mifamatotra iny any amin'ny farany amin'ilay hoe izy no ofitrisana satria misy teny fampanantenana be ao anatin'izany. Misy fitahiana lehibe. Faharoa ny hitantsika hoe nona sy mangetaheta. Ary rehefa mijery isika hoe nona sy mangetaheta, inona moa no tiany Jesosy ambara ao anatin'izany nona sy mangetaheta izany? Ary ny tonga dia atolotra antsika mialoha androany hoe tsy misy olona na dia ny iray aza ety ambonin'ny tany. Tsy misy olona na dia iray ary eto amin'ity hevitra ity ka tsy nona sy mangetaheta izy. Fa fotsiny nona sy mangetaheta inona ianao. Nona sy mangetaheta inona ianao. Raha ity Matio 5:5-7 nijerena, misy tamin'ireo anie zao ary anisany ankolaka no sivanin' Jesosy dia ny fariseo hoe nona sy mangetaheta hajan'olona izy ireo. Zay ny antony, ny anarahany lalàna sy ny fomba mpivavahana rehetra mba ho hitan'ny olona zay fa zay ny olo-marina ary mba mendrika ady zahay. Zany no nanosika azy ireo teo amin'ny fiainany ary eny misy fiatraikany iny any amin'ny fitezany sy fizarany ny lalàn'Andriamanitra. Ohatra ny to izy no natao ho tompoin'ny lalàna. Asa raha misy amintsika ohatra zany nona sy mangetaheta ny hajan'ny olona ve ianao? Any amin'ny toeram-piasana ohatra. Farany ianao lay atao ohatra raha mpampiasa ianao mety ianao lay rehefa diso dia tsy azo tenenina mihitsy. Diso eo vao miteny anahy dia miala. Tsy ianao fa zany lehibe ato. Fiseho an'izany indraindray nona sy mangetaheta hajan'olona. Tsy mazaka tenenina zavatra tsy mazaka tenenina zavatra marina, tsy mazaka tenenina zavatra zay hoe zao tokoa no mitranga. Asa ho antsika raim-pianakaviana ao an-trano rehefa teneniny zanaka. Magaga fa tsy haiko ny anareo fa ny zanako ny amin'ny masaha kokoa miteny ihany no mivadika. Anareo mbola manan-janaka kely vitanareo izy mitombona mihitsy ilay hoe miteraha hita. Andray nona an'izay ady izay ianao dia nandray miteny zavatra ny zanakao toy ianao dia tetsanga mba hajao kely aloha fa ray aman-dreny dadanao. Ny ohatra ny tonga dia ohatra misy zavatra mitselatra fotsiny any anatsika any. Ary ndraindray zany miseho eo amin'ny iray mpianakaviana, mety miseho zany eo amin'ny mpianakaviana ihany koa. Isika tsiraray avy malala amin'ny toerana misy atsika. Misy an'izany. Fa asa raha soa atsika izany na tsy. Na hoe miverina eo amin'ilay tamin'ny herinandro malemy fanahy. Toerana anankiray ahafahantsika mahita andikanany atao hoe malemy fanahy koa dia hoe fanetretena. Tahaka ny nataon'i Jesosy. Andriamanitra izy fa tonga nofo izy nanana fanetretena lehibe. Tsy nanao ny endrika izay mitovy amin'Andriamanitra toy inona izy zany resahan'ny Filipianina 2:2 fa nanetretena tonga tahaka ny zavatra nohariana ilay bahary. Mety anisany asika resahana ihany koa ary misy idirany betsaka amin'izany hoe vokatry ny fahamarinana izany. Ohatra ny 7:20 eo amin'ny Matio 5:5. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga. Iza ny nona an'izany?
isika mahalala tsara ny ety amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany. Misy olona dia tsy mahalala afa-tsy zany atao hoe fijangajangana izany eo amin'ny fiainana, io no mibaiko azy. Misy ny sasany mandany vola aman-karena amin'ny zavatra tahaka an'izany. Any amin'ny resaka ohatra hoe film horona tsara mamoha fady na hoe pornografia no antsointsika anazy. Tsy mahavita mihitsy fa tena hoe zay nona sy mangetaheta an'izany izy eo amin'ny fiainany. Ary tena mampanahirana, manimba tokantrano, manimba fiainana ny zavatra tahaka an'izany, manimba ny fiarahamonina. Fiarahamonina azafady. Fa nona sy mangetaheta an'izany. Ary misy zany eo anivon'ny fiangonana ihany koa. Ary sanatrian'izany tsy fanamelohana no ilazako anazy amin'izao, fa ny faniriako dia ny atonga antsika ho tonga eo amin'ny toerana ibebaka sy anana anoanana sy etaetan'Andriamanitra. Ao ny sasany matoitoko fahenina ray amin'ireo zavatra izay resahan'ny olona hoe matoitoko fahenina ny azo lazaina hoe tapitendrombohitra ity, matoitoko fadimy sy enina sy fafito ity satria miresaka momba an'Andriamanitra ray. Fa anisan'ny resahany ao dia ny amin'ny fitiavam-bola sy fitiavan-karena. Ao ny sasany nona sy mangetaeta ny arena. Vao mahita olona izy dia aisa ny hitany. Mizavatra rehetra ohatrinona aloha ny amin'io. Hany ka tonga hatraty am-piangonana, inona ny tombony ho azoko avy ato. Misy zany, mitranga izany. Io indray ho an'ny sasany, ho an'ny kristianina aza manao tsinitsinina fivorim-piangonana satria anka vola aloha, ambim-potoana sisa ny an'Andriamanitra, fa rehefa ahitana vola aloha tsy mahalala andro alahady fa miasa foana. Reny raha misy amintsika indray miasa alahady, tsy olana fa manana etaeta ve nefany mivavamba hoe Andriamanitra mba tena te hivavaka ako mba rehefa alahady tsy miasa, mba hafahako manatrika fivorim-piangonana. Fa raha toka vola no atao hoe mikopaka an'izay fanapahan-kevitra izay, tsy manana safidy zany ianao fa tena ny vola ihany dia mivola ny hozatry ny fiainana. Asa na hozatra tsy mety antitra izy io na tsy. Ao avy ny fotoana rehefa antitra ny hozatra, malemy foana eo. Tsy hamonjy antsika io. Fa na Mariana manokana ho an'i Michel, tsy vola vadinao zany. Ary zany no hitantsika eo amin'ny fiainana. Amin'ny lafiny anankiray koa ohatra hitantsika ohatra amin'ny resaka réseaux sociaux amin'izao fotoana izao hoe firifiry isika na zaza ao anatin'izany. Rehefa mandefa zavatra ao amin'ny réseaux sociaux, ndraindray fa tsy foana, nona sy mangetaeta like eo ny zavatra alefako ao. Tsy voatery fahotana zany fa fotsiny miantehatra amin'ny atraiza isika rehefa manao an'iny. Sasa moa dia hita hoe nona sy mangetaeta sakafo. Rehefa mandeha resto ihany vao misy eo amin'ny Facebook hoe zao izy, io ny sakafonay io. Zany zay fa mihinana zavatra tsara. Nona sy tsy misy olona na dia iray aza ka tsy nona sy mangetaeta izy. Fa mifanontaniana nona inona isika. Hoy izy Saint Auguste, mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny taona 700 sy 500 tany ho any amina boky anankiray izay confession moa izy amin'ny teny frantsay hoe fiekena ny zavatra resahany ao. Fa anisany fehezanteny anankiray teneniny ao dia hoe miresaka momba an'Andriamanitra. Andriamanitra Tompo namboarinao anao izahay ary tsy ahita fitsaharana ny fonay mandra-pahitanay anao ary ao aminao rery ihany no tena fitsaharana. Namboarinao anao izahay, tsy ahita fitsaharana ny fonay raha tsy ao aminao irery ihany. C.S. Lewis ao amin'ny boky anankiray hoe Mère Christianité dia zao no resahany ihany koa hoe mahita ao anatiko ao izy faniriana zay tsy azon'ity zao tontolo zao ity vokisana. Ny fanazavana mitombona indrindra na hoe tsara indrindra anazavana izany dia zao hoe namboarina ho ana tontolo hafa ao. Ary misy an'izany eo amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra. Tsy haiko ianao tonga eto amin'ity toerana ity andro amin'ny maraina.
mitady etseroa efa nivenjivenjy tetseroa nandramana daholo zao rehetrarehetra zao ok'izay ilay manandrana namboarina ho an'Andriamanitra isika ary mandra-patongany hoe Andriamanitra mameno an'io banga io tsy ho feno zany mihitsy io fa miala amin'ny anankiray dia miditra amin'ny anankiray, miala amin'ny anankiray dia miditra amin'ny anankiray. Ary engany isika tsiraray avy raha manontany noana sy mangetaheta inona ianao, mazava ny tenin'Andriamanitra, noana sy mangetaheta fahamarinana. Inona ny ataontsika rehefa izay ilay tenin'Andriamanitra nefa tsy izay ny iainantsika? Voalohany dia maninona? Mivavaka, mangataka aminy. Andriamanitra, tahio ahako mba ho noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Andriamanitra, amorony fo tahaka an'izany, amorony fiainana tahaka an'izany ahako, aoka ho noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Aoka tsy zavatra hafa ary eny ho antsika raha toy ianao atao hoe manana an'izay, ohatra hoe manana an'izay faniriana no hanana etaeta zavatra hafa izay tsapanao hoe tena mahery dia lasa fazarany ratsy mangejanao. Tsy haiko tsiny hoe izany teny an'izy ity fa ny vahaolana dia tsy hoe miala amin'iny etaeta sy faniriana iny ianao dia hoe vononao fotsiny, vonoy tompo ty etaetako sy anohanako amin'ny zavatra ratsy sy mifanaraka amin'ny sitraponao ity. Fa ny vahaolana tsara indrindra dia hoe tompo, aoka ilay faniriana sy etaetako aniry anao. Raha eto amin'ity andalatsoratra masina ity, aoka ny etaetako sy ny faniriako aniry ny fahamarinanao. Satria noforon'Andriamanitra hanana an'io etaeta io isika, noforon'Andriamanitra hanana an'io anohanana io isika, noforon'Andriamanitra ny aniry isika. Izany hoe tsy azontsika vonoana io. Fa isaorana an'Andriamanitra noho ny teniny dia ambarany amintsika ny fahamarinana, tokony noana sy mangetaheta ny fahamarinana isika. Izy irery ihany no afaka mameno izany. Inona ary nefa ndray fahatelo voalohan'ilay sambatra teo, faharoa samy noana sy mangetaheta daholo isika fa inona ilay izy. Ary engany eo anatin'izay hitantsika hoe tokony hivavaka ahako mba ho noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Fa manaraka inona ny fahamarinana ambara eto? Ny zavatra voalohany tiako resahana amintsika, ilay fahamarinana ambara eto dia tsy fanamarinana na ilay fotom-pampianarana atao hoe justification, tsy izay ny resahany eo. Ho an'izay tsy malala ilay hoe fanamarinana io dia ilay hoe Andriamanitra no nanamarina antsika eo imason'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay naka ny fahotantsika, maty no ny fahotantsika dia ambara fa no hamarinina isika. Romanina 9 Paoly dia mametraka tsara an'izay ary fanamarinana ny fomba iresahana an'izay. Fa ny fisehoan'izay ilay hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zava-dehibe izany anisan'ny filazana mpitandrina anankiray izay hoe ino ny toy ny savilo ny fiainana kristianina ny fotom-pampianarana hoe no hamarinina eo imason'Andriamanitra isika amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Na ny teny hafa hoe lay takalo lehibe io, lay zaho meloka tokony ho faty eo ambonin'ny hasofijaliana, tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Jesosy no naka ny toerako, maty no ny fahotako izy. Izy ilay teo noho ny teny hoe Andriamanitra nahoana ny teny, nafoinao, inona ny ambaran'izany? Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy satria nivesatra amin'ny fahotantsika izy tamin'ny fotoana iny. Ary izay mino an' Jesosy, mino izany no atao hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe izay, fa rehefa diniantsika tsy izay nefa no fahamarinana resahan' Jesosy eto. Mety fomba fahako manazava azy tsotsotra angamba ny ary mifaniriko azy tsika tsiraray avy dia izao hoe tsy ny fahamarinantsika no hamonjenantsika, fa tsy midika akory izany hoe tsy nantsona iaina amin'ny fahamarinana isika. Matetika ny olona rehefa tsy mahasara an'izany, indrindrindra ho an'ny olona modimody kristianina na tsy te hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka raha sendra eo aminao zay dia tadidio fa fampianaran-diso izay ilay izy ilay hoe anka tsy amin'ny asa fahamarinako, tsy amin'izay ataoko ny hamonjena anahy, dikan'izany afaka manao izay tiako atao fa izany mino an' Jesosy. Ataovy mba resaka marina.
taovy-mba resaka razoky. Maty no fahotanao teo ambony hazo fijaliany Jesosy dia sahanao no miany ny amin'ny fahotana. Tsy mino an Jesosy ianao raha izay. Tsisy fibebahana ao anatin'izany. Tsy mahita ny lanja ny famonjena sy ilay fanamarinana. Ary izay hoe ny olona izay nateraka indray ihany koa dia manana an'izay faniriana izay izy hoe te handeha amin'ny fahamarinana. Ary izay mahatonga ny ilay fahamarinana resahan Jesosy eto anie dia azontsika jerena ihany eo amin'io Matoy 5 sy 9. Satria eo amin'ny 1:11 sika mahita an'ilay 1:10 moa zany dia efa mahita sika hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Ilay fahamarinana anenjehana eo dia ilay hoe fiainan'ilay olona nandeha amin'ny fahamarinan'i Jesosy, fahamarinan'Andriamanitra, dia tsy zakan'ny olona izy manao an'iny. Ny ainan'ireo mpianatra Jesosy ireo ho an'izay nanao vaky teny asan'ny apôstôly 4 isika dia mahita. Niraka Jesosy dia andana torio ny filazantsara. Rehefa nitory an Jesosy izy ireo dia naninona? Nosakanan'ireo mpanorandalàna, nosakanan'ny Sinedriona sy ny sisa. Satria nandeha amin'ny fahamarinana izy ireo. Ary zava-dehibe ny afahantsika mahita an'izany. Ny 1:12 izy moa mbola famoaboasany an'izay fandehanana amin'ny fahamarinana izay ihany. 20 ao Matoy 5. Lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny inona? Fahamarinanareo dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Inona zany no tenenin Jesosy eo? Manaova marina mihoatra azy ireo. Satria inona ny hitantsika eo amin'ny fariseo? Ivelany fotsiny ny fahamarinan'izy ireo ary mitanisa izy eo. Manomboka amin'ny 1:20 izy mitanisany amin'ny famelan-keloka ohatra. Anisany zavatra resahany ahoana ny fiainana izany fahamarinana izany. Manao ahoana ny famelan-keloka ataontsika kristianina? Mamela ny hafa, ny mitolona ny amin'izany amin'ny hoe ny zavatra indray manahirana. Tsy te hamototra ianao nefa ny tenin'Andriamanitra efa namototra ny elokao. Satria ianao voavela eloka dia natsoina ianao mba ninona? Hamela eloka. Mavaka nampianarin Jesosy mamela ny elokay tahaka ny namelana izy meloka taminay. Zavatra tokony hiainantsika. Ary izay ilay fahamarinana eo zany dia fiainana mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Nisan'ny resahany eo anatin'izany ny fihavanana. Rehefa niresahantsika teo ny 17 ny amin'ny resaka fitsangajangana. Tsy ilay fanaovana fitsangajangana, ilay akta fotsiny no resahany fa fitsangajangana fa mandeha mihoatra noho izany ilay fahamarinana takian'Andriamanitra. Zao 19 izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ka mitsiriritra azy dia efa nitsangajanga tamin'ny tao am-pony sahady. Aiza kosa miwi izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra move ho an'ny mpijangajanga. Tsisy tampoka zany tadidiko foana ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray na efa maty moa izy efa any amin'ny tompo. Fa teo amin'ny fahalehibiazana izy mitantara kahasasany ohatr'izany izay mitranga eo amina mpitandrina ihany koa ilay izy. Dia tonga teo aminazy ilay mpitandrina anankiray. Tena mifona fa tsy fananiako ane iny. Dia anontaniana eo izy, tsy fananinao? Fa ahoana ny tsy fananinao? Dia miteny eo any, tena tsy fananiako e. Dia inona no nataony? Velahany tampoka ilay paster. Dia avy eo ahoana izy? Zafady fa tsy fananiako iny. Inona no tiany atongavana? Efa nieritrereto ny olo izay vao no tanterahana. Taniny eo amin'izay fa ahoana moa ny trangany? Ka nandeha zay dia niresaka tamiko izy dia raisiko foana dia farany tsy tiako raisina tany amin'ny izy fa misy olona fa ohatran'ny resaka zarainy tsy inona tsy tiako hoe ny hafa nahita ny hafa sao dia misy ny teny hoe fihinana resahanareo satria ilay izy delika be mantsy io resaka io dia farany nanomboka ny onany amin'ny toerana tsisy mahitsy zay. Inona ny eo ambadika izany? Misy zavatra ao. Ary izany na ho atsika olombelona satria teny ho anareo tanora na ho atsika tanora, ino ilay antsoina hoe flirt na tsy fantatro iny izy amin'ny teny gasy.
fa any dia efa fantatrao ny eny ao an-tsainao hoe samy teny fotsiny ianao fa miandry kendry-tohana ary any dia efa tokony inona ny resan'i Jesosy efa fahotany zany inona ny tiany hatongavana aty dia efa mibebaka ary anao soa ny tenantsika isika raha mampiatra izany mikatsaka ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ndiny faraika amin'ny telopolo izy miresaka ny amin'ny fisaraha-panambadiana. Anisan'ny voasoratra any amin'ny lalàny Mosesy tsara ny amin'ny hoe misy lalàna ahafahanao misaraka amin'ny hoe misy ny atao hoe fisaraha-panambadiana. Fa aiza nefa ny iverenan'i Jesosy foana? Ny fo ny tena olana. Ny ao am-po, manao ahoana ny ao am-po. Any amin'ny raha tsy diso tsy haiko na Luka na aiza ny resahany hoe tsy ohatr'izany tamin'ny voalohany fa noho ny amafisan'ny fonareo izy Jesosy, raha tsy diso Mateo 7:20 iny na tsy fantatro, no natonga ny Mosesy noratra momba ny amin'ny fisaoram-panambadiana. Inona ny tohizany manaraka eo? Anisan'ny fahamarinana ihany koa. Resahany hoe ny amin'ny fianianana tena mbo marina mahafaty marina fahotana mahafaty eo anatrehan'Andriamanitra e. Fa inona ny teneniny aoka ny eninareo hoe ny tsy anareo tsy. Fahamarinana ny resahan'i Jesosy amin'izany. Miaina amin'ny fahamarinana ve isika? Miaina amin'ny fahamarinana ve ianao? Rehefa ozy izy ianao amin'ilay olona hoe mba hampindramy telefonina kely mba hiatsoko ary dia rehefa miteny izy hoe tsisy crédit dia mba mino. Fa tsy hoe ka maika be ilay izy dia tena ana dia farany tsy maintsy niana koa ilay tena mbo marina fahotana mahafaty. Lasa tsy mifampatoky, tsy miaina amin'ny fahamarinana. Fa natsoina ho an'izany fahamarinana. Ohatra fahamarinana maro no resahany eo ny amin'ilay fiainana mandeha amin'ny fahamarinana. Ary tsy nisaky ny lahady ihany io a. Tsy nisaky ny rovintsika no mivavaka ihany dia anao no marina amin'iny a. Mahantra indrindra isika raha izany no fomba hitondrantsika amin'ny fiainana maha-kristianina. Fa ianao eo amin'ny toerana misy ianao raha mpitovo ianao ahoana zany hoe marina ako mandeha amin'ny fahamarinana mampitovo ahy izany. Raha miasa ianao ahoana zany hoe miaina amin'ny fahamarinana hoe miasa izay ataoko. Raha mpianatra ianao ahoana zany hoe mianatra amin'ny fahamarinana ako. Inona ny tiany Jesosy ataoko amin'ny fianarana izay ataoko. Raha manambady ianao ahoana zany fiainam-pahamarinana zany amin'ny fanambadiana. Raha mitaiza ianao ahoana amin'ny fiainam-pahamarinana amin'ny fitaizana. Raha zanaka ianao ahoana amin'ny fiainam-pahamarinana amin'ny mahazanaka azy. Any amin'ny fiangonana koa indray ohatra ilay izy koa fampianarana tenin'Andriamanitra be fotsiny dia tsisy pratika mihitsy e. Isan-taona sika asaina mamaky Matio ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Milaza indray hoe tsisy fampianarana momba amin'ny fanambadiana tato. Misy ao fa isika ny tsy mijery. Tsy mbo misy fampianarana momba izao. Misy ao. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Feno, ampy, iainantsika amin'izany fiainam-pahamarinana izany ny voasoratra ao. Ary za tena mino hoe toko 5:1 tandremy fandrao anao ny asan'ny fahamarinanareo amin'ny mason'ny olona mba ho hitany ianareo. Inona ilay fahamarinana resahany? Tsy ivelany fotsiny izany fa amin'ny fo. Ary farany Mateo toko 5:17 isika rehetra miara-miredona. Loha verina. Mateo toko 5:19 aza mamesy papa azafady eo. Ay mbola tsy eta. Mateo toko 5:17 ato moa zany tsy menatra mihitsy mamaky an'ilay izy eto anoloko eto. Izy amin'io mpitarika fotoana. Mateo toko 5:17 fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Katsao, tadiavo amin'ny teny hafa aoka honoana sy mangetaheta ny fahamarinana. Katsao, tadiavo ny fahamarinana aoka honoana sy mangetaheta ny fahamarinana. Tadiavo eo amin'ny fiainanao izany. Aoka ho tadiavontsika fiangonana eo amin'ny fiainantsika izany hoe te handeha amin'ny fahamarinanao ao Andriamanitra. Fa sambatra
ny olona tahaka izany, fa izy no hovokisana. Ahoana ary ny hamokisana antsika? Ahoana ozy izy Jesosy rehefa nalaim-panahy izy? Raha zanak'Andriamanitra marina ianao, ho tonga mofo ireo vato ireo, 40 andro 40 alina tsy nihinana vetik'anina izy. Isika malala tsara ny fahagagana nataon'i Jesosy. Ray amin'ireo fahagagana voalohany nataony Jaona 2 rano nataony divay. Vato ve tsy ho vitany ataony mofo? Ary afaka asiana mety karazana ohatra ra-panahy mihitsy arane io e. Ao fa ataontsika mofo mpandraisana e. Fa ahoana ny navalin'i Jesosy? Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ilay teny hoe ivelomana. Raha oharina amin'ilay sary teny, ilay fizotran'ilay tantara hoe vato ovaina mofo, move tsy ilay hoe nona sy mangetaheta ny fahamarinana, mba ho vokisana, mba ho fenona amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona nataon'i Jesosy tamin'iny vavaka sy fifadikanana moa ny antsointsika azy? Fa fisaintsaina na ny bokin'ny lalàna, raha jerentsika mety ny bokin'ny Toriteny, izay daholo ny andalatsoratra masina nresahany tamin'ny fotoana io. Ary matetika izy mialohan'ny teny dia ahoana? Fa voasoratra hoe. Inoa izay lazaiko fa izay tsy lazaiko aza enona. Tsy ny teny izy hoe hoy ny fanahy mibitsika ato anatiko hoe. Ny lazaiko amin'izay tsy mandahan'izany ahako, fa fotsiny ny fanahy mibitsika, ny fanahy masina miteny amintsika tsy manohitra velively ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra ary ny loharano voalohany ampiasainy fanahy masina itenenany amintsika. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, ny teny voasoratra dia avy amin'ny tsindrimandry ny fanahy masina, entiny hamokisana atsika. Ampy. Tsy laza hoe mamaly ny fanontaniana rehetra anontanianao io. Raha ohatra ianao anontany hoe le tamin'ny voalohany le ny rano nanomba tambony fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano io ve ohatra ny ahoana io? Dia tsy hazavaina eo izany. Ka tsy afaka izany tsika hiady hevitra loatra hoe ahoana ny amin'izao. Fa ampy, feno, arak'izay antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny tenin'Andriamanitra, hamokisana antsika, hamokisana ny etaetantsika sy ny hanohanantsika, andehanantsika amin'ny fahamarinana. Ary eo foana miverina ny fanontaniana, mamaky ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Satria izay no lalan'Andriamanitra hamokisana atsika. Zafady ihany koa resaka nisy vitsivitsika ny tafaresaka tamin'ny lahady 27 ny volana Janoary. Izay niresaka kely momba mivavaka, indrindrina moa ilay vavaka hoe anisany andraikitry ny mpino tsiraray avy eo amin'ny fiangonana dia hoe mivavah ho an'ny fiangonana. Dia anisan'ny fanontaniana iray hoe ahoana moa izany hoe mpiasa ianao manana ny asanao amin'ny 4 efa tsy maintsy mifoha mikarakara, amin'ny 5 na amin'ny 9 efa tsy maintsy andeha hiasa, raha mirava amin'ny 5 lavitra le fiasana, amin'ny 4 vao tonga ny an-trano, ny vavaka ao an-tena izay efa tsy ho vita, maika fa hivavaka ao amin'ny fiangonana izy mbola hananana an'izany fotoana izany. Dia mampitandrina amin'ny maha olona anahy dia indraindray tena te-hiteny tokoa hoe mavesatra be tokoa izany, fa aza mivavaka indray ary atsika fiangonana. Tena marina izany, izany no am-poko indraindray. Nisy fotoana efa tratran'izany nazahako manokana ary nisy fotoana tena mivavaka hoe Andriamanitra mifona aminao, satria izany fisainako taloha hoe sy Andriamanitra ngeraiko hoe mikomprendre izy hoe lava be ny androko androany, tsy manam-potoana hamakiana sy hivavahana aminy. Raha pitsondray ny eo. Fa tsy nahita fiainana kristianina farak'izay fahadiran'ovana tahaka izany ahako. Ny tsaratsara fotsiny ny hafa, misy eo mahalala ny fahamarinana, tsy manana fitiavana, mihebohebo i Paoly any amin'ny Korintianina any. Tsy fiainana kristianina, tsy mahafinaritra.
Reo anatin'izay tia apresikatsika mitadiava fotoana lahara-pamehana aseho fandriamanitra ny anteheratsika. Raha ohatra hoe mifoha amin'ny efatra sasany tena milafiny anankiray mitadava hery amin'Andriamanitra, Andriamanitra teo zany hifoha amin'ny efatra sy fefany ohatra dia hivavaka mehoery ahako enina hatrany amin'ilay toe-tsaina zany enina mety atsara hoentina mambavaka tsy ampy torimaso reraka zany zao androany iny dia efa manova ny fomba hiatrehanao an'ilay andro. Za tsy ampy torimaso aloha zalava azafady tsy kristianina mihitsy ara tsy mbola nisotro kafe aloha. Manana ataovy mitadava foana fotoana hinanana hisotrona ny teny fahamarinan'Andriamanitra. Tadiavo, edivo, afaka raha hitanao ilay asa mihitsy koa no ohatrany hoe tomanandevy tsy manome fotoana anao eto mambavaka. Tsy aresy an'iny ianao raha ohatra ianao tsy hoentinao anatrehan'Andriamanitra. Zay koa ny ilay vavaka zay ilay fiainam-pahamarinana ihany koa. Tia andeha amin'ny fahamarinana, mila malala amin'ny fahamarinana dia tokoa mambavaka ty. Anisan'ny sary hitako foana amin'io tadiditsika ve rehefa Mosesy anatsoan'Andriamanitra dia niona voalohany tamin'ny Farao avy aloha ny oloko andeha. Inona ny hitatsika? Aona izy Farao? Oke sefy Mosesy mpaminany tombo tokoa se zanak'Israely rehetra mandeha daholo ononareo. Efa niantso mantsy Andriamanitra hoe mila ononareo alefa mandeha fa andeha hanompo azy tsodrano anareo aho. Ny ampy tompoko ny asa nampiny Farao. Ary io no ahitana an'ilay nona sy mangetaheta. Ny tena nona sy mangetaheta mitady lalana foana izy ahafahany mamoky ny etaetany sy ny anoanany. Nampitombono tsy nomena tsonony matière première ary zareo fa andana sady tadavy ohatrany nareo izany ohatrany tomisio be zesy tamin'Andriamanitra reo izao. Lay vahoaka mba faly nandrehan'ny afatry Mosesy tamin'ny 4 revo natombo ny Farao ny asa naika Arona sy Mosesy indray voatora bato. Ary zay natonga nanisy taona seketeny tsy manina ary aza mivavaka nareo satria tena misy zay maha-olona atsika le fotoana mihitsy no tsy ampy. Fatadavina edivo mangataha amin'Andriamanitra. Mangataha amin'Andriamanitra ilay fotoana ahafahana mivoky. Satria napana teny izy faninona amoky atsika ary mifamatotra amin'io nefa ny ahafahantsika mahalala amin'ny fahamarinana. Ary zay ny ahafahantsika tonga amin'ilay sambatra nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no ofokisana. Ary tena hoe anolotra amintsika fiangonana ataovy zava-dehibe izany. Ataovy zava-dehibe izany hoe fikatsahana ny fahamarinan'Andriamanitra, fandehanana amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, maniriana izany. Aoka honona sy mangetaheta an'izany araka ny efa nyteneniko teo hoe amin'izay tranga misy aminao amin'ny maha-ianao anao io, inona ny fahamarinanao Andriamanitra manoloana n'ity zavatra hatrehako ity. Aoka hanana faniriana izany Tompo, kolokoloy ao anatiko izany. Ary tiako isika raha afaka manantona ny mpihira sy mpitendry ndao ataontsika ity hira anankiray ity nosoratany totra izy ity fa namaraina teo ary meno andry zareo manao an'izy hoe tena hira mety be eo amin'ny androany ary tena hoe mahasoa atsika. Mpanota novonjena moa no tena resahany ao anatin'izy hoe novonjena amin'ny fahasoavana fa anisan'ny resahany ao an'ilay salamo 2:7. Mangetahetanao aho Tompo, maniry mafy anao ny nofoko. Mangetahetanao Tompo, mitady mafy anao ny fanahiko. Ary tsy haiko hoe manao ahoana isika tsiraray avy tonga eto amin'ity androany maraina. Tonga eto amin'ity androany maraina ity fa ndao ataontsika io hira io ny fandriky hoe aoka ho setrony izany tenin'Andriamanitra izany ny dikany hoe setrony hoe valio izany antson'Andriamanitra izany. Valio izany fanambaran'i Jesosy izany. Sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no ofokisana. Tiako tsika raha hiaraka hitsangana ao anatin'izay andao hitsangantsika dia andao tsy atao tahaka mahazatra fotsiny hoe tapitra ilay toriteny ary vonoiko nefa raha izay mihitsy ilay mahazatra vonoy izay mahazatra izay fa ao aorianan'ny toriteny dia ny adidy lehibe amintsika dia ankatovy etsika sa tsy ankatò. Ary izao no lazainy salamo izay vakitsika ao maly salamo 112 andininy 10 miresaka momba ny tenin'Andriamanitra ary izy eo ambony eo fa ny andininy 10 hoe ny fatahorana ny tompo no fiandoham-pahendrena. Ny fahendrena efa anjerentsika hoe
fiainana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ny teny anankiray ahafahana milazana atao hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mahalala ve zao ny sitrapony? Sa inona ny soratany eo? Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra manka. Inona ny zavatra tenenin' Jesosy farany eo amin'iny Mateo 5:7? Ahoana? Ny olona endrina mahiran-tsaina dia izay manangana ny tranony ambon'ny vatolampy. Inona ilay olona manangana ny tranony ambon'ny vatolampy? Mandre dia maninona? Makatoa. Ary izay hoe andao ataontsika famaliana tady an'Andriamanitra mihitsy. Fanahy masonao ampio ankatoa arak'izany teny izany. Maharitra mandrakizay ny fidirana azy no teny farany ao amin'io salamy io. Dia ndao afaka tomboka, afaka tombotsika dia ndao anatin'izay ndao tsy ho maika akory ary tsika mifandraisana, aza jerena koa ny famantaranandro fa ndao anantena an'Andriamanitra hoe Andriamanitra noana sy mangetahentana ho ako, noana sy mangetahentana ho ako.